tsy hitazapotsiny fivoaran'ny toedra raha eto Madagasikara fa handray andraikitra ny antoko avatra ho an'ny firenena io no fanazavana izay noetiny ity filohan'ny antoko ity ny fiandohan'ny herinandro avy zao raha ny fantatra dia nilaza ny hidina an-dalambe ny vahoaka izay tariny ny akon'izay. Hidina an-dalambe manomboka ny alatsinainy 12 volana jolay ho avy zao eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey eny Analakely ny avatra ho an'ny firenena. Araka ny nambaran'ny filohan'ity antoko ity, anisan'ny notakin'ny avatra ho an'ny firenena ny hanatanterahana ny fifidianana ary ho azy ireo ny tsy fahavitan'ny fifidianana ny 14 Jolay dia midika fa fitondrana tsy mahefa no misy. Voizina dia zao nisy ny fifidianana eny mety ho tonga mihitsy ary ny fanonganana ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay tsy nahavitany inona satria matsiaro nona ny vahoaka sahirana ny vahoaka ary indrindra antsika ny tsikandre-pahalemana eto amin'ny firenena izay misy antsika amin'izao fotoana izao. Izaniza mieritreritra ihany koa hidina an-dalambe amin'izao fotoana izao dia afaka miaraka amin'ny avatra ho an'ny firenena, saingy ny avatra ho an'ny firenena dia mieritreritra fa ny avatra ho an'ny firenena ny hitarika an'izay tolo izay izay atao eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey izay. Arak'izany dia mampiaka-peo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny antoko avatra ho an'ny firenena ary hanao hetsika fidinana an-dalambe eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny alatsinainy ho avy izao. Nisongadiny indrindra ireo nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany teny Andavamamba.